Fandraisana Barvoangy Lalao Joséphine, Olalaoviny Vantsou, Anjarliva, Iony, miaraka amin'ny Faly, Rakoto, Sinez, Erlanto, Arliva, Rija, Bruno, Flavien, Jean-Jacques, Eric, Roland ary Noely. Laingo no anarako. Menada zay ny zanak'ireo ray aman-dreninay dia lanja zokokolahy. Dada sisa miara-monina aminay fa ny fandosy ny fahafatesana voaingana noho ny aretina. Ambany vohatra lavitra no misy anay satria 100 kilometatra miala amin'ireny vohatra Tananarivo. Tanàna iray atao hoe Ambohidrao. Nianatra tany Antananarivo izay Menada momba ny fikarohana ratsiansa. Zaho moa nahatojo hatramin'ny farany fa lanja kosa tsy nahatody. Ny fanolobodi-rindrina avy ao avaratraingy Rakoto filohan'ny Fokotany sy Ramatora bebivadiny. Panefa efa tokoa zareo. Nanana zanaka lahy atao hoe Lova izy. Toa hoe niara-nasa mivadina vazana Antananarivo any Lova. Tsy fantatro mazava. Manampitiavana io zazalahy io. Saingo ny foko kosa tsy mitempo ho azy. Lafatra no anaran'ilay zazalahy niaraka tamiko ary mpiara-mianatra tamiko fahiny izy. Anisan'ny tena matsilo saina tao am-pianarana izany zazalahy izany. Indray andro nisy fahazan-tsidika anay tao am-pianarana nanatrika ny fanandramana sy fampiarana nataonay tao. Niaiky ny fahaizany lafatra ilay vahiny ka lasa mpiara-miasa akaiky aminy lafatra. Monsieur Robin ny anaran'io vazaha io. Nanana nationalité roa Robin. Dia frantsay indray ary malagasy indray. Any ka nalalaka tsara ny fivezivezeny teto Madagasikara. Mpikaroka malaza sy mahay be any aminy koa Monsieur Robin. Eny koa ary fa lasa ny andafy niaraka taminy lafatra. Za kosa nodina monjy any neny nanomboka tsy salama tamin'izany. Izay ny onanay sy lafatra farany. Ka ahoana ry dada? Tonga izay Menada. Ay kosa, vita nga ny asanareo Menada tany? Vita. Saingy mila vola ireo mpiasa rehetra nanampy anay tany. Izany indray rakizy isika izao tena efa boka ny trosan'olona. Ny vola ny Rakoto atao avaratra izao efa ohatrinina. Mahakibo azy zany ry dada. Dia tsy maintsy hanapa-kevitra hiverinay tady asany Antananarivo ihany zany raha ohatr' izao ka. Sinona koa no ataony laingo any Firy moa ty orinasa amidy any Antananarivo any. Ndry, ka izay asa mifanaraka amin'ny fianarana ny ratoviko. Navita fianarana angary lanjy sady manana diplômako. Ay tokoa moa. Ndry tokoa nahatody izany janona tena-tenany. Raha tsy nenina rary mahafintsy ny verina taty fa nijanona ny asa. Zany aloha eo ihany. Tsy avonjiny an'io sy rapito zany fa tia ilay hoe volan'olona. Tsy maintsy any amin'ny Rakoto ihany zany mila vonjitsika. Rehefa miakatra ve ny vokatra tsy honirany ihany zany ny azy. Sa ohatra ny tazako tonga ilay zanany lahy iny Lova ve? Fa dada aloha ve efa mba namamboriny. Mba ataovy aloha fa tena miasa ny lohako ry laingo Manao Lova. Hay ve tonga indray ianao Mandalo mamangandray aman-dreny re. Andao mba hiaraka handendikerisika ry laingo. Tena mbola biasa be azy ry Lova. Sady ny andro koa efa hariva. Tena miala tsiny Efa fantatro anefa tsy handeha ianao fa mba mitsapa fotsiny Fa hono mba bandy manao naloatra zany olo tianao zany ry laingo. Nisy ihany. Zazalahy mpiara-mianatra fahiny zany fa lasa mbola nandraty fianarana ano any koa. Ay? Olona efa tsy zantsony ve no andrasanao e? Miandry azy ana roviana Fa veloma ianao fa lasa aloka. Laingo.
afaka misolo azy ange raha tianao e. Sa bokosy mpanana noho izay ve zany? Tsy fa tiako ihany velomy ianao. Lozy ty fa rara be no nambarana ny tiraka izy. Eno efa misy mitsoka sifle zany e. Eno a? Daholo sika fokon'olona indrindra ny vatan-dehilahy eto an-tanàny e. Dia misy miantsoantso? Ivoa daholo sika fokon'olona indrindra ny vatan-dehilahy e. Tranon'izany anjera? Ivoa daholo e. Asa. Feondrainy manga voamerany fandriam-pahalemana zany. Andao aloha jereny zany ka. Trandrony ny injera. Ny andry iray mibozaka sy rakoto malala. Naratra no zany iray mibozaka ka no entina haingana teny amin'ny tobi-pahasalamana. Rozanandro kosa tsy maninona. Ny taondry rakoto malala indray dia afaka nivoaka talohan'ny loza saingy ny tranony injera no namono an'ireo akoho mamborona rehetra tao am-pisoko. Ireo kisoro kosa izay nipetraka tany ivelany no avitra. Ny fanampy sy ny famonjovona ny eran'ny tanàna vao samy nanamboatra ny tranony simba. Zaho aloha dia hidiny eny an-tanimbary fa tsy fantatra izay mitrangena izy ka. Oay, na ny voky aza. Ataovy aloha izay mety eo e. Vitako ty fa mandeha any dady. Ary lainy koa ary ho izy. Andeha vavaka maraina. Alady ange androany. Fa tsy azo ajanona aloha zany. Tsy hitanao ve zao fahasairanana be zao dia iza anao nampia eto? Miala tsiny ary lanja. Adiny 2 isan-kerinandro no anipoko an'Andriamanitra hidirako am-piangonana. Ny sisa efa anipoko ny asa. Tsy afaka hijanona. Rehefa tonga manampy anao. Mandeha any. Nanompo azo foana ianao hatramin'izay fa tsy hitako mihitsy izay famonjena. Manitra bokatrosa. Jereo nge zao loza zao e. Aiza le Andriamanitra ao amin'izao? Loza ijanony. Efa voasoratra zany ry lanja. Radio Don Bosco. Vao maika potika izao tontolo izao no ny abibindra zanak'olombelona. Lasa fataranao eto ka? Ndana re. Tena tsy tana mihitsy laniko. Si. Andrekaka indreneniko fa lozinina rety e. Tata Samia. Fa iny ty andoleanao mitomany toy izao ty e. Mbola anontanianao indray ve? Fa tsy hitanao ve zao fahavazana lehibe miatso zao? Ny an'olona rehetra ne vo daholo fa tsy ny anao reto kosa. Ny olona manam-bola prezida fa tiza. Indrisy mba inona no ananako? Ka tsy mety zany. Nitsangana ianao dia midia aloha e. Ndana mihitsy aloha mody. Ny valo reo mbola misy antenaina. Atavezo raha angatiny akoho mamborona midy a. Afaka vovolana hoe dia efa hiakatra ny vary. Roviny zany. Ty tanty tokoa ny zanakao ka. Fa maninona dady? Maty ary laingo. Jereo anaka. Indrisy tahapitra simba avokoa. Andao e. Andao aloha dada. Nisy feondrivotra ny fofofo be tany ivelany tany. Na dia izany aza ny fahavoazana ny seho tao an-tanàna Nambondro dia mbola velom-panantenana ihany laingona nankona ny fiainany tamin'Andriamanitra. Mbola nametraka ny fony sy ny fanantenany tamin'ny lafatra koa izy na dia tsy hita tsony azy lafatra. Fa aiza tokoa lafatra? Ary inona ny ataony? Trangany zavatra tsy atopozina be dia be no mety iseho eto ambonin'ity tany ity. Asa. Efa voasoratra tokoa angamba fa efa heritro izao tontolo izao. Aleo arahantsika maso aza ny zavatra nataony lafatra indray tao aorian'ny loza iny. Aty mifiry any efa niandranareo teto raha leva solova. Fa maninona ny tary? No vazaha eto fa miantso foanako. Ka sao de verinao fa moramora ary le izy monsieur lafatra. Fasana mafidy be tahaka ninona nge? Tsy moramora ny mamaky an'izany. Nareo mpivaiko sy mpiandretana fotsiny fa
Tsy nareo ny manana ny asa mafy inge. Ka azo ara ve netana e? Reo reo anaty kitapo reo ny taolana nafarana. Sandry, fisy ranjo avokoa araka ny komandina. Ahoana, efa ny vola? Voalohany indrindra aloha ny vazaha ny mpandoha vola rehefa tonga eo ambany masiny ny entana fa tsy za. Tamin'le farany teo no tsy teo izy dia napetrany tamiko. Faharoa mpikaroka no asako, mpikirakira fiaramanidina ary guide touristique. Noho izany samy manaja ny asany sy ny andraikiny sika. Mazava zany fa andao aloha ialeto fa sao dia tratra tokoa ka. Ianao ne ny sofera fa velomy fiara dia andao andeha. Eto amin'ity efitrano ity zany nareo mitsamy mamiandry anahy fa ho any amin'ny laboratoire vetivety anaty an'reto etan'reto e. Miandry zay ka. Dia lasa lafatra nidina tohatra maromaro sy namoa varavarana vitsivitsy vao tonga tao amin'ity efitra anankiray lehibe misy ireo tavoahangy, olona sy karazana rano samy hafa loko ara-tsimika ary masinina isan-karazany fanodinana fanafody. Bonsoir lafatra. Maninona ny taraiky? Mbola nanahirana kely ny nanaovana ny opération ndreto netanao e. Ok. Ao tsara reto? Ao tsara daholo tompoko ny komandinao rehetra. Dray marina. Maro koditra mijery an'ity vadiny monsieur Robin. Voan'ny mamatany. Loka daholo manodidina ny tratrana. Mbola ho sitrana amin'reto fa naty adiana ho atao an'reto ve izy. Miandry ny volany ao ambony ao lova sy raleva ramose a. Ho avy aka. Sady misy zavatra hafa maika ilaiko azy ireo koa mantsy. Afaka manomboka ianao lafatra? Ino tompoko? Maika ny fanandramanao ataontsika amin'ny alalan'ireto taolana sy zava-maniry reto mantsiko. Manaona nefa ny expérience natao tamin'le voalavo e? Nety tsara fa anao ny asytsika izao. Avelako aloha nareo fa anao fitiliana isan-karazany. Eny ary tompoko. Azafady fa nampiandranareo ela e. Tsy maninona mihitsy patron. Reto ary ny volanareo e. Iso tsara aloha reny. Ampy tsara ka. Misaotra anao. Fa misy zava-dehibe hafa maika ilaiko anareo ahy. Opération hafa mihitsy le izy. Ka ho ajanona indray zany le taolapaty fa ovana Tsy mitony taolana ary eo ampiandrasana ny valin'ny fanandramana natao tamin'ireo marary ireo izay sy lavitra ankehitriny. Fa aretin'inona avy no tsaboina amin'ilay patron raha tsy mahadiso? Ny olona séropositif mitondra ny otrikaretina VIH, ny olona voan'ny kansera maro isan-karazany sy ny marary ray, ireo no hita fa misy posibilité azo tsaboina aminy. Ary fantatsika fa ny ray asoloana koa. Ka inona moa zany le opération spéciale maika lazainao ary? Zay vola ilainareo rolahy, na ohatrinona tsy maninona. Simba ny ray an'ireo zanako kambana ka mila soloana maika, raha tsy zany maty izy ireo. De hitady ray zany zay? Zay mihitsy, ankizy anankiroa. Nareo ihany ny maka azy fa atoroko tsara ny fomba angalana azy. Ahoana tsara hoe patron? Angalatsara zany de vonoiny e. Tena tsy vita kosa raha izany ka. Le famakina fasana azy ane efa manahirana maika fa tadidio tsara raha lefa slova fa nisy zavatra ny fanarahantsika. Ny fanarakitsika fa nampy anareo mandra-podiko any an-tandrazako. Eny nefa na izany aza sa averiko aseho anareo ilay taratasy. Tsy maintsy mahita nareo na de ny fasandrazanareo aza no vakianareo ary na de ireo avanareo aza no atao sorona,
mazava ve? Ka tinge zazy ankizy vola azonareo ray volana eto amiko a heritaona azona lehilahy miasa rery miasa mafy amin'io ka ahoana ny hevitrareo? eny ary aleo aloha eritreretina. Za tsy andrela ary mila olona sereo miara-miasa amiko a. Omeko telo andro nareo eritreretana. Zay fa lasa. De ahoana zany sery lova ha? Tsy fantatro. Tafidikisy tsika sela. Tena raha vao mandaa izy roa lahy reny de tsy maintsy fitaiko ny aminy. Sekret be de be loatra nefa fantaniko. Tsy afaka mela vavolombelona madika mihitsy a. Nandritra izany fotoana izany tany Ambohidrao tao an-tranon'ny Laingo. Fa inona ho ato mahavariana ny tady eto am-baravarakely eto e? Tahaka ny misy rahona mandindona indray a. Jereo ry andrefandry sady ohatran'ny mikisaka izy zany a. Eny tokoa. Oay, fa inona ry dada? Ohatran'ny tsy orana e? Oay, ndreny fa manato sady midina ambany. Andriamanitro, valala reny dada. Valala ho a, andiam-balala be dehibe tena nidina ao tanimbary. Losty. Ma ty ary razako. Ndao aingana lanja. Laingo a, ndao aingana. Ore olona, andao e. Vonjeo ny vary farakotry ny andiam-balala. Andiam-balala e. Vonjeo e. Velona ny kiriko eran'ny tanàna dia samy miara-ny rodorodo na keny atsana monjo ny voly sy ny vary. Mitondra bozaka ny olona. Mitondra bozaka anaovana setiko hoe angananareo e. Oay, nambositra tamin'ny setoka ihany farany le valala. Oay, sisy azo raisina tsony ny vary rehetra. Iziny ty e. Tena totombitana mihitsy ve ahy. Okizay ry dada. Ny olona rehetra nge vodaholy fa tsy metika rehetra. Efa nitety tany andrefana rehetra tany nge nileo valala ireo e. Tena enjany ty mahazo atsika ty e. Tsisy azo atao tsony marina. Filova, dila sady nge tilizay ny roa andro e. Ina ny fanapahakevitsika roa lahy fa miandry ty ny deba. Dia ahoana? Ao atao ihany ve le bizina maloto sa aloha ahoana e? Ny bizina nataontsika hatramin'izay angamo nisy madio amin'lahy. Nanomboka tamin'ny fanondranana zava-mahadomelona ka hatramin'ny alatra taolapaty. Zao olona velona indray ty fa tsy taolapaty tsoniko. Teren'ny fahavazana mahazo azy amin'ireo aretin'ny vady aman-janany ny Monsieur Robert ka tsy mitandry vola makarena tsony. Na ny fomba hanao izay hanasitrana anazy. Dia nen'ny olona vonoiny mba hanavotana ny azy. Efa tena mon'olona nge zany tsika e. Dia ahoana? Ho adaboka any ve sa ahoana e? Za mahafantatra ny toe-tsain'ny orangahy io fa tsy ho avelany ho afabela amin'izany tsika roa lahy raha mandaa ioko. Dia tsy maintsy atao leto zaniko. Ka aiza aloha no le ahitana an'izany zaza zany sady zaza roa be zao. Amboary tsara ny fiara fa naingo sika ho any an-tanànanay. Misy zanak'olona hitako any. Ka inona ho ny toromarika ny deba tao ka? Efa haiko tsy anjery lesy.
ato anatin'ity boaty vity daholo ny fitaovana ilaina rehetra. Tokoa no asiana azy rehefa azo. Ay, andao ary. dia niainga ny fiara ny azo an'Ambohidro. Eto ny takotakona. Aninona no anaran'ity toerana ity? Eto no Antanambao aminy. Ary rery tazana rery ambany rery ny tanànanay. Ambohidro ny anaran'io tanàna io. Ny olona rehetra zao mbola miasa any an-tsady daholo fa tsy moty. Ary tena potika be daholo nge zany fambolena taty izany. Atraizy hatrany andrefana rehetra any tamin'le Andehambalala nivoaka gazety iny lesy. Dia inona mipaika letsy ha? Aza miteny maritsiny ianao. Reo hitanao reo ankizy makakitay reo. Ay zany ka. Reo hoe reo anaty alakinininy reo. Reo no alaina. Ankizy menata reo. Mifolona 7 taona angamba. Andao ary. Ianao misambotra ny lehilahy kely, izaho misambotra ny vehivavy kely. Tandreny sao mikikika. Tena ohatra vahoatra letsy zany ka. Naty mampialakalandra be ny volan'olo rehefa niraisina. Reo tonga dia memetsy masy. Tena enjany iny lova. Ohatrany tsy ho vitako tsony raha mbola misy fanoloana zao ka marina. Izany mbola ho hita eo ihany fa azo aloha reto. Nao koa aza ange tsy nanampy ahy tamin'ny nandidiny aka ny voakory. Io tsy azo ajanona ela fa tsy maintsy natao haingana. Na izaza ange fa mba tena ny sakry. Dia aiza daholo aloha reo ganon-tanana nampiasainy? Reny efa daholo ka. Tsisy fitaovana tavela ary tsisy toromarika lalàna ninona fa aza manahy. Afa-tsy ireo fatan'ankizy kely no navelo. Ao veloma amin'izay ny fiara rahaleva. Fa lasa lavidavitra dia andao. Ry ato fa tonga dia any amin'ny laboratoara ny tonga dia mamantana zao. Ngeka efatry ny maraina ny alateto nefa dia mbola tsy tonga foana. Fa andeha ho aiza hono izy? Asa? Ohatry ny lasa ny atsinanana tany? Ho any Antanambao? Angamba. Fa na ho inona any Antanambao ry laingo Lanja tena be fanontaniana be ka. Aiza ary no alalako an'izany fa maninona raha na ho any fotsiny izy? Aleo raha ho jereko any izy. Dada samy nanivatsiva le alakininina eo ambony andrefana Antanambao. Ndry, ary misy olona midaboko rehefa ambody azo retsy. Marina ty ny ankizy ireo. Fa matory maninona ianareo andraso hoe ho jereko. Andriamanitro toa miosindra. Marina tsy naninona reto ankizy reto. Vonjeo re olona. Vonjeo vonjeo re olona. Vonjeo Rakoto mivady kosa sendra nandalo tsy dia lavitra teo.
fasehoan'ny dada-tany ve zany raha koto a? Izy mihitsy zany ka ary avy ao anaty araky ninao anie fa nisy inandray ary le rangainy keo ange de ohatra ny lasa dala taitaitra andao aloha jereny tonjeo e fa misy inandray dada zany a ao jereo ao aizy e inona no ao ao jereo fatin'ankizy inona tsara hoe dada samy fatin'ankizy mihosindraha anankiroa aizy zany aingina ianao aizy ao ampovoambony ao ambodin'ilay azo be dia samy mirohatra nijery izy mivady ny raha ny dada samy avy tao ariana efa tera-kodry reo e raha nolombozolony tokoa Andriamanitro falonzinina fa inon'ireo rakoto asa re olonako Andriamanitro tena izy mianada zanakinay avy eny an-tanambao reto marina ve zany fa maninona e nisy namono e tena miofin-draha be izy zany loza Andriamanitro anaky hoe hoanay mana toko vobaka be ny kibony inona tsara hoe lany biby ve sa nanino reo e tsy lany biby zany reto zazy reto e biby inona moa nino anazy aty hatramin'izay tsisy an'izany tetiko ka naninona fotsiny ary ka tsy fantatritsika e andraso aloha hitsoka kirioka iantsony fokon'olona de tsy maintsy iantsony zandary any koa tsika soratra ho tsy maintsy hitranga miandro farany zao zay indray ianao sy ny baiboly ie ary raha endry ianao dia mivavaka sy miditra am-piangonana fa tsy no maneso asy ny fivavahako ambarak'izao ve nefa mahazo atsika ry dada dia tsy malala miova sy tonga sena ihany nareo ka raha efa voasoratra zany laingo ampivinina tsomy moa mampiova tokoa ny olo-marina mivavaka manompo an'Andriamanitra sy manam-pinoana hain'Andriamanitra no miaro azy to mampime koa ny zatsy ianao zany dia ilaza zany ianao fa raha mivavaka isan-karazany dia ny tranontsika rery ny lavahany tafio-drivotra teto amin'ny ary ny volontsika rery ny tsy ho voakasiky ny valala teo voan'ny olona marobe to mametra amin'ny fahefan'Andriamanitra koa zato ianao inona moa zava-mahagagatsaina tao raha mino ianao ny fihevitr'Andriamanitra sy ny lalany tsy fihevitro sy lalanao ry lanja manana fomba hitaina manokana an'ireo olona matoky sy matahotra azy Andriamanitra eny ekeko zany fa hatramin'izao aloha dia zao hita zao ny fahavoazantsika ka vome hitombo aza raha mbola mikiry biby amin'ny ratsy sy ny manalavitra an'Andriamanitra manginona reo dafa maharary ny andohaka zay ahitana vahaolana amin'ny famerenana ny volan-drakoto zao ny eritreretiny ny volona tenainy ty potika daholo ankeno amin'Andriamanitra ny problemanao ry dada zay ihany zay mangataminy amin'ny volany rakoto ka zao le olona manomboka androany aloha dia tsy maintsy mifandrinitsika fokon'olona manao fiambenana fa efa tsy mandro fahalemana etsony ny tany hitanareo tsara reny nahazo any zanaky naivy eny an-tanambao reny matinovonomin'ny olona izy menadary nalainy ny taovany zavatra be dehibe no efa nitsangy reny ny taviodrivotra ny valala ny vaky fasana dia zao ndray nialatra taova sy ny von'olona tongatra ty amintsika ty midesaka be aty ka samy iny tandro le tsy mandro tsony saina ary handry tsy lavoloha etsika menakavy ny mandeha rery amin'ny toerana mangingina aloha dia tena fahadina raha tsy miaraka terina efa tsika ny ankizy koa mba haro maso tsara daholo le olona mampalahelo anay fo mivady aza manoto ny maso azy nandritra
izany fotoana izany tany amin'ny laboratoirany Monsieur Robin. Ka ahoana? Afa-po ve ianao Monsieur Robin? Tena afa-po mihitsy ahy. Sady ankizy azo antoka, salama tsara sy madio ra. Anao maro zazy kely aloha tsika fa nahomby hatrany ny zavatra nataonareo e. Dia nanahoana nefa ny fizotry ny fitsaboana sy ny expérience natao patron? Miandry mivalin'ireo fikarohana izay sy lafatra e. Androany no hita ny fivoarana eo amin'ny tany izy ireo. Tsara kosa zaniko. Fa ono lay aferana bois de rose efa nataontsika iny, tiako hiverina indray aloha e. Bois de rose? Zao dia zao ve? Antzao ka tsy dia maika iny. Dans un mois, fa raha mahita aloha dia raisina ihany. Ino mantsy tsy maintsy mbola mila déplacement lavitra be. Tsy maintsy mandeha anaty ala avaratra be ihany nefa mbola lalana roa andro vao tonga aniko. Mazava ho azy fa zany miantoka ny frais sy ny déplacement e. Ny fitaovana rehetra toy ny efa mahazatra ihany koa. Fa ilaiko nareo lahy miomana amin'izay voyage zay Zay ny opération manaraka eo. Dada ho atato ohatran'ny varim-bariana foana e. Kivy amin'ity fambolena tsisy raisiny ty aho Ny karamatsika ty tsy mahavita ninninina. Raha koto nefa tsy anaiky amin'ny volany mihitsy. Tena tokony hitady asa any Antananarivo mihitsy ka. Mba nianatra sady manana diplôma ihany ny tena. Sa te hitady any lafatra koa? Dia ilaozanao eto ve dady? Jereo ty ataony. Mitany ondrika isan'andro. Aleo miandry kely tsikary laingo. So mba misy zavatra azo antenaina ihany amin'reto fiopiny reto. Sady tsy ho vita ny dadarery ngereo e. Ny andraso lava nge manasary zavatra so dia tara loatra. Zay maharitra vadina liana ary laingo. Karakaraina tsara ny fiopina. Sady raha ilafatra izany foana no mahamay andritra diavina. Raha izay fotoana tsy nahitana izay fa ely izay ve tsy efa madio ny ranony tany e? Mbola manantena ny ahita azy saloko. So dia anatena tsy misy eo ny sarotrako. Fa manahoana aloha ty fiambenany? Ka io mbola mitohy foana e. Androany nge zao torona isy dada seur zareo andrifany. Tandrema ihany fa tena enzana izy ty Tokony tsy akany dada. Tena eo izy raha mety hijanonako. Avy amin'izay no Monsieur Robin fa vity Nanahoana? Eny io jereo io ny valin'ny analysy. Ny avona tsikelikely ve ny virus ny VIH? Ny hena koa ny heriny? Hena tsikelikely hatrany io araky ny androsoan'ny traitement ary farany dia tsisy tsony io miracle. Miracle. Jereo koa ato ireo velule-ny cancer-ny isolentsika. Tsy afaka hitombotsony koa eo efa ho faty kelikely io Jereo fa efa miamaina ny ferin'ny vadinao. Impossible. Seigneur. Sa maloto zao no ataon'ilay tiak'Andriamanitra anao tsotso. Merci lafatra. Merci. Un génie. Vous êtes un génie. Ireo koa ny zanakao naomby ny greffe de rein. Tena miaiky ny fahaizanao amin'ny fikarohana ratsy asa ary lafatra. Tena olona sarobidy ianao. Tena hifetitsika amin'izao fahombiazana lehibe izao. Tsy mandiso fanantenana mihitsy ny nakanao mpiara-miasaka tamiko ka. Ono ianao moa zany tsy maintsy hodiverina any an-tanindrazonao tokoa rehefa kelikely Voalazanao. Fa misy fikarohana mbola iarahantsika manao ihany aloha eto Raha sitrana soma tsara reto vady aman-janaka reto dia ireto no tsy maintsy alefa mody voalohany. Misy manara-maso azy any. Ay ve? Fa miomana dia hifetitsika
mendrika an'izany tsika andeha homany ny fiara Raleva sy Lova. Eny patron, daadany koa zany. Fa tena mba manontany tena Raleva. Hoe ahoana ka? Inona marina aloha no mahatonga ny lafatra anao an'izao asa maloto izao e? Nefa ngely ery bandy manam-pahaizana be. Aiza ary nareo zany Ralova, fany vola e. Nareo koa ohatran'ny adalako. Tsy hitanao nga ty vola miraradraraka ty. Ny alika nge jambany taolany, ny olona jambany vola. Sika mantsy mba hoe tsy fananana no manosika antsika anao an'izao. Eny e. Tsy mba mieritreritra ivakandra mihitsy ve nareo Raleva? Io vakandra dia anao inona, dia aiza ndraiky io nahitaka. Tanana nefa efa zatra mitsotra. Ay, vokona tsony ve zany Ralova, ha? Dia tsy maintsy voafatotrato ihany zany. Tsy maintsy e. Efa tafiditra tany an-tampon-doha tsika. Masaka ny hanina Rakoto a? Ho avy e. Ary tena manitra manentona izy zany e. Fa inona zany laoka nataonao zany ry bebe? Akoho e. Naharary ngely akoho e. Avy hatrany dia nikarakaraiko sao dia maty ho azy eo ko. Narary? Fa misy barika zany ko. Dia tsy haiko aloha e. Fa nanjoretra nangovingovotra daholo izy roko. Ohatray, angaha tena roa be zao? Ao ataovy e. Mahazo tomana. Ohatray. Ary ohatry hafahafa ane zany tsirony zany e. Efa nasiako sakamalao azy io ko. So ihany tokoa fa angamba dia saika ratsy a. Fa maninona Rakoto a? Vokisady anga no nitsahatra. Bebe a. Tahaka ny hafahafa ne zany. Fa hafahafa maninona e? Inona koa ary ty mahazo anao? Hafahafa ho tsy haiko fa... Fa aiza ny marary? Ny kibo? Ka... Ohatra ny te andoha zany ako. Andoha? Ino ahy? Sao dia voky loatra? Aleo aloha andeha hamonjy fandriana aho ka. Aleo mihitsy aloha andeha. Ndao ary. Dia manaova mafana tsara ko. Fina koa ary ty mahazo any Rakoto vetivety teo. Za aloha hihinana fanaona zany ko. Revy tsy revy ny alindry lafatra. Omaly tontolo andro maninitra. Vola aloha lany Monsieur Robin. Tena hita hoe tsy mitsitsy vola mihitsy izy aloha. Ka faly loatra ka. Fa hono hoe tonga tany an-tranony ihany ve aloha Lova sa nandra tatatra e? Asa? Aiza kosa ny dia tsy ahita taksi hodiny izy e. Ny vola nge any aminy ary ny fiaran'olona zay fa hoe simba dia vidy vovony izy. Na dimy aza no vidiny, inona no manakana azy? Tsy hitanao izay mahory azy Raleva. Ary tao misety mafy izy zany fa ahoana e? Mba lasa saina ihany e. Ny fiara misy firy karazana, ny trano mezinezina be, ny vola miraraka ohatran'ny fasika. Nefa ny tena tokatena. Ka ny fitiavana zany tsy ampy sany vady e. Tanora sady boko sio ve moa ianao ry lafatra, inona misakana anao tsy hanambady e? Vehivavy feno eran'ny tanany ty. Zay ny anaranako. Zahay misarabady lava dia maka soflandray aloha. Tsy mba natao anay ngamba ny fanambadiana e. Zany fanambadiana zany nge tsy ataotao foana akory. Tsy hoe izay hita rehetra. Misy tovavy efa hitako sy niaraka tamiko izay ihany fa za nalain'ny Monsieur Robin tany andafy io dia mbola nanohy fianarana amin'ny mpanamory fiaramanidina dia tsy nohona intsony izay e. Ay ve? Ka hono a? Ie. Maninona raha tatiavina mihitsy misy azy ka? Mpiara-mianatra mantsy izay taloha e. Samy mpikafika tao amin'ny université. Na io kosa izay zazavavy izay saingy tsy hitako intsony izy e. Laingo no anarany. Tao koa no nalalako an'i Monsieur Robin voalohany e. Nanao fitsidihana tao amin'ny fianarana nisy anay mantsy izy.
nahitana teo am-perinasa sy ny natsapany fahisako izy dia niresaka tamiko fa hitondrana hiara saminy any ampiton-dranomasiny mampanao recherche scientifique mahay any amin'ny misy azy any mantsy izy ary zay zany no nifankalalanareo sy ny rahanareo ny asa voalohany raha azoko tsara zay koa no nisarana islaingo ary tsy nahitako azy tsony ataovy ny fikaroany azo atonge zany fa aiza aloha ny toerana misy azy aiza izy mipetraka ka izy tsy avita Antananarivo no mipetraka ambany vohatra lavitra be zay no misy azy fa tena tsy tadidiko le misy anazy nanenina koa antsy nanadiady azy tsara ankehitriny aho vao ohatrany matsiaro anazy fa inona aloha ny antony sesan'ny monsieur Robin amin'ny toerana misy azy ihany fa eto nefa izy lazainao fa hoe mpanao fikarohana ara-tsiansa maiko eto amintsika no betsaka ny akora ilaina amin'ny anaovana ny fikarohany raha tsy teny afa-tsy ireo zava-maniry isan-karazany manana lanjany sy ny asany fotsiny ahako ny arenan-kibon'ny tany sy ny sisa ary reto taolany maty reto ka ireo taolany matin'ireo sarotsarotra ny andombafasina any andafy na angalajaza tena eto Madagasikara mihitsy nge zany no taola sibatra tsy afaka mety ny anizan'iza sy tsara anizan'iza aloha hatramin'ireo mpifesy ny mpitondra sasatsasany nge zany vitsy ny tena olo-marina ao samy ty tena manao zay amenona ny posiny daholo fanararao tapahefana ka rehefa olahany any ve ny paiso akady tsy mba haka ny anjara koa raha lefa eny marina aloha nanao fa ahoana aloha ny fomba ny fankalalanareo solova indray bandy tambanivoda kely zay le daly iny nivarobarotra zavatra madinidiniky isan-karazany zay no nahitako azy de vidividy zavatra teo aminy ahy de nresadresaka teo de nalailo anazy aho fa sahirana arabola koa mantsy izy de noresahako tamin'ny monsieur Robin de natsony izy ary de tafiditra niarana-asa taminay aloha zay ve ka hitako ny ambany vohitra misy an'zareo ko tany zay nanao an'le opération nakaka izy teo iny fa mahafinaritra be aloha le toerana misy azy lavitra be ve eo amin'ny 100 kilometatra miala teo aloha fa tsara indrindra raha hoe hitsangatsanganana tena hevitra mety zany rehefa le tena tia ala sasatra iny fa alohan'izany aloha hitady an'laigno angamba fa tapaka ny hevitra raha leva raha zany ary ny resaka ny fanaovany raleva sy lafatra tany Ambohidrao kosa tamin'ny fotoana io ny toy ny fisehon'ny zavatra fahafanitranga tao an-tranon'ny Rakoto ora bebe Andre ary to mbola tsy mifofoana ary ty rabeby fa maninny rabeby Andriamanitro ary to tena tsy mahatsiaro teny ty ramatoty fa naninona re rabeby le Andriamanitro andraso hoe izy nefa mbola miaina tsara aloha nefa de tsy mahatsiaro inona re no ataoko hoe iantso dokotera ve aleoko aloha ilova antsonaingana ka fa misy inona président ka tsy haiko dada samy tsy maintsy ampidiriny hôpitaly izy fa tsy mety tsony apio azy reto apio aloha fa maninona raha matorabeby asa ho atsy fantatry tsy marary ve izy ka ohatrany samyna raharary kibodolo marina fa zaza nandoha be fa izy to tsy maintsy maninonako de io tsy mahatsiaro teny intsony sao de tsy mahalevokanina ary fa inona zavatra no anareo de vasy loka ihany akoho ny loka anaiko ka le akoho ane ako marary de nyvonoany ka lasa tao nanana tsiro hafahafa be zany le akoho de tena retina ve zany na zany aza ao aloha ty marary ovonjeny ka inona miprogramanao raha preza ka tsy maintsy hoentina miakatra any amin'ny hôpitaly any Antananarivo izy so de zo ihany ka ny fiarandrazaka no hitondranay miandry anay any aloha ve efa niantso azy azo ao aloha apio ibatazy zay le olona fa de ao lanja ao are zay
Ndreto ny lamba voaraiko tao. Akanjo sy lamba firakotrareo reo. Misaotra ny laingo mba jerijereo ny tranona io e. Enge. Efa nidinao? Efa nataoko tsara idy mba afaka miaraka amiko velona antsy. Tsy maninona fa afaka mandeha mihitsy aka. Andao ary. Zay fa lasa zay reto lasa zay. Soavady e. Mahazo fahasalamana soma tsara e. Mirary solonga arakoto dia mivavaka ho azy misaotra anareo misaotra e. Hoe akoho marary ahoana sa saosana ty ninona pozina kosa ilay akoho e. Pozim-boalavo ohatra. Angamba tsy fantatra tsony zaniko. Ohatra ny malasa eritreritra. Ndrasiko olo hoe hojereko ireo akoho amam-boroko sao marary ihany koa. Tsy tafitafitra izay. Andrekaky andreneniko fa naninona reto e. Naninona data fa misy inona. Very aho re zanako. Very aho e. Maty daholo. Very aho. Data fa misy inona. Reo. Jerenareo reo. Andriamanitra. Tao mitsipaka daholo ireo akoho sy vorona rehetra tato. Fa naninona e. Asa. Zay no izy ny amiko e. Zaniko. Ianao. Tena fiompiana iray tanàna mihitsy ny tapitra vo. Fa nahoana ho any manjo azy ao tompo aho. Lanitro. Aiza le ny tany alehako. Ary mibotsina daholo ny takorobaba ndreto biby reto. Andrasy hoe avadiko. Andriamanitra. Fa ino ndreto biby reto? Inona zany e? Saoana. Fa saoana ino ndreto fa venty mainty be reto? Saoana? Saoana ino? Reo jereko e. Rekaky andreneniko. Fa tena mbola tsy nahita saona toy itony aho. Fa avy aiza reto ary maninona eto? Tandrema, reny mbola misy mitsambikimbikina. Why? Feno ato anaty tranona koa. Ary reny zany no an'reto akoho sy vorona reto dia nahafaty azy. Ory dada. Ny saoana ve no hinana ny akoho e? Ny akoho sy ny vorona no hinana an'ireo saoan'ireo dia maty. Fa nahoana e? Asa mety tsy levo na hoe misy poiziny reto saoana hafahafa reto. Fa avy aiza le reto re razako. Oviana mbola nisy ohatran'izao. Tena mistery amiko e. Tena fery fiton'ny Egypte ty. Inona tsara? Fery fiton'ny Egypte zavatra efa nitranga taloha tao anaty baiboly izao. Oviana mbola nisy ohatran'izao. Tena mistery amiko e. Tena fery fiton'ny Egypte ty. Inona tsara? Fery fiton'ny Egypte zavatra efa nitranga taloha tao anaty baiboly izao. Kapak'Andriamanitra tamin'ny Farao sy ireo Egyptianina. Saoana, valala, nisy moka ihany koa. Lalibe. Aizona nanarona ny tany, ripaka daholo ireo biby fiompy. Aza miteniteny foana eo ry laingo. Marina izany dada. Ianao nge tsy mamaky baiboly ary tsy mivavaka ka tsy mba mahalala an'izany. Zavatra niseho taloha izany ary mbola hiverina amin'ny andro farany satria miratsy ny zanak'olombelona. Dia tokony hiova fo sy bebaka sika ary dada. Mangina eo ianao ry laingo. Tena efa lasa dala ny fivavahana mihitsy ianao. Izany vavanao. Manamafy ny foto izany daholo ny olona rehetra. Izany mahatonga ny hatezeran'Andriamanitra hiatra amintsika. Sao dia sanatria farany fahafatesany lamatoa rehetra koa e. Toy ny tao Egypta. Tsy te hifandahatra ela aminao ahy e. Marary ny andohako. Mikorotana ny saiko. Ny tranona koa diovina raha endry ianao. Manaova lavaka lalina dia alevenao mifatina akoho sy ny vorona. Ninana ny reny zany nakararandra biby ohatran'iny.
sora betsaka lanja nanao tena tonga nanampy taty toy izao a. Raha ny fanampiana nataon'ireo ray aman-dreninao anay lova mbola lehibe lavitra noho izao a. Rary ny raha manampy a, sady fiarahamonina koa nene zany. Izany ray moa mifanavitra, tsika izao ve? Marina zany. Henoko tokoa fa nanany dada vola be nareo. Saingy fantatro tsara ny toetra ny dada. Tsy amaika izy fa tsy maintsy nivolony hatramin'ny farany. Zoan'izany volany an'ino alainy fa hoana nanahoana ireo narary tao. Raha tara kely mama dia vita zany. Saingy efa niren-doza izy tao na dia mbola reraka aza. Dada indray rehefa nahazo ny fanafody sahaza azy dia efa matanjaka ka. Tsara kosa zany. Dia ahoana nefa ozy ny dokotera? Mody izy ireo raha pitsongamba. Ay, andraso fa tia tamin'ity data. Manahoana ringara kosa ka nanahoana izao izy eo? Ka zao za aloha zao fa tsy dia maninona intsony. Teto zao misy fanafody maro be tsy maintsy vidiana hoanina any an-tanàna hoy ny anaovana ny fanohizana an'ilay fitsaboana ozy ny dokotera. Raha hody zay raha pitsoko. Eno angasy tena lozy. Fa ahoana? Ka lazain'ny dokotera fa nihinana sakafo misy pozina hono zay. Ka le akoho nataony aloka mihitsy nihinana biby misy pozina mahery. Zay no nambaran'ilay dokotera nanao fandinianako. Ka raha izany anie zany mety nihinana voalavo nihinana pozina izy zany. Angambako. Aleo aloha hovidiko reto fanafody reto ary. Zay mihitsy. Andao hiaraka tsika sy. Andao ary. Andeha androany zany nareo dada? Andeha zao mihitsy ko. Mba hampio aloha namboatra an'reto etan'reto ny lova. Ao ary. Aleo efa nampiana. Zay. Lasa nareo zany ko. Eny anaka. Lasa aloha zay. Tandremo tsara ny tena nao mama. Eny re. Dia mba jerijereo any lesy izy io lanja. Aza matohatra sy. Avienge aloha nareo ahoana zao tia misy vola kely omeko fisaorana anareo. Dray marina to vola be ty omeny lahatily ty ataovy isan'ny tosanareo miala ty aminay iny lesy fa tsy maninona ka. Raiso lesy fa omeko kalalahana. Za tsy mahalala an'izay fandraisanareo sy dadany. Tsy nidirako ihany koa zany fa ty aloha raiso hoany lahy. Misaotra betsaka ary lesy. Andao amin'izay le rehetra. Andao amin'izay aloha zay zany dia velominareo veloma lesy veloma dia mba mandalova ny an-tanàna mitsidika fa sady miletika ty foana ny lova. Eny mandalo aho rehefa afaka. Aman-dreninao ry lova. Efa tsy maninona izy. Efa lasa no dia vaky malinge. Fa feno sahoana misy poziny zany ho ny tanimbary any. Izay no navoandrareo. Mihinana an'ilay akoho maty ny telo lasahoana. Araka ny vaovao reko dia tena zava-doza ny pozina entin'ireo sahoan'ireo. Iny faharitanin'ny Tomasina misy anareo iny zany no tena ekarana treto aloha. Ary tsy fantatra izay nevy. Zay zava-maitso andalovany rehetra maty avokoa nge hony. Zay manitsaka azy koa dia marary mafy. Ary zay biby mihinana azy dia tonga dia maty. Fa mba pozina hoana loatra ary zany. Tena n'ilay sahoana mihitsy ve no misy pozina mivoaka ve sa ahoana? Mba fantatrareo ve ny tantaran'ny serpent basilique? Aiza moa no misy an'izany? Eno dia inona zany zao ka? Bibilava zany bibilava tena dangereux mihitsy. Any Libye Grèce any no tena misy azy. Zany? Fa ahoana nga tena goavana be zany ka? Tsy dia ngezaka. Eo amin'ny 2 metatra eo ny halavany. Misy tandrona eo amin'ny lohany eo matetika ary manao diadème izy. Diadème? Anga mpanjaka? Azo lazaina ho mpanjakan'ny bibilava izy. Misy tasy fotsifotsy izay manodidina ny lohany. Toy ny diadème na couronne.
vao misika fotsiny izy dia efa mandositra ny biby lava rehetra fa mahatahotra azy. Fa ahoana mahatonga an'izany ka? Mamono izay toerana andalovany rehetra ny serpent basilique na hazo na zava-maniry mainy ny ahitra, potika ny vato. Marina hoe? Oui, amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny tenany fotsiny kontakta na fofinainy na ny alainy, ary na ny fijeriny aza mamono koa mahery loatra ny pozina ao anatiny ka. Andrekakio atao ahoana ny fiaina amin'izany toerana izany? Eno ny olona monina any efa mahalalaka. Ny toerana rehetra manodidina ny lavaka misy azy maty avokoa, donc tsy maintsy manalavitra ilay toerana. Tsy mba andeha hanao torista tany Libia sy Grèce zany raha izany kio. Forosary saritahotra. Ny soroana aloha soroana monsieur Robin. Fa toa hoe misy ihany ny fanefitra sy zavatra mahafaty azy io fa tsy fantatro. Zany ve? Zany mihitsy ka. Tout a un antidote. Misy fanefitra avokoa ny zavatra rehetra fa tsika ny tsy mahafantatra indraindray. Marina zany. Ka mitovitovy amin'izay zany le sahoana. Saika nitovy kely angamba ny pozina aminy. Zany hoe petit degré. Kely ny doziny. Mais oui, kely ny dozy. Fa avadika ny resaka raha leva sy lova. Ahoana izay monsieur Robin? Resaka azy zao. Aiza ho aiza zao ny resaka bois de rose. Miandry kely iny dia tsy mbola mihetsika aloka. Ary ny aferatolapaty ary. Iny indray fa misy trasy any. Zany hoe miandry topo fotsiny izay. Oui, bien. Zao ary. Ny amin'ilay resaka taova mila ezaka sy fanampiana farany avy aminareo roalahy. Dray marina. Patron, tena riska be ngely izy. Tena pardon re raha azo atao, tena ifonana marina. Resaka taova mila ezaka sy fanampiana farany avy aminareo roalahy. Dray marina. Patron, tena riska be ngely izy. Tena pardon re raha azo atao, tena ifonana marina. Farany ty angavikanareo ty tena farany. Tsy maninona fa doblety ny karamanareo. Ka tena ohatrany ato no ilaiko foa miaraka amin'ny taolandava ary olon-dehibe no angalana azy. Inona tsara hoe monsieur Robin? Ino atao ahoana ny faka olon-dehibe ka? Kidnapinina olona ray ve dia tsy ho vitanareo lahy? Lehilahy ve sa vehivavy ka? Mety daholo, eritrereto aloha Ahoana izany raha leva? Tena opeako tia fera farany ity dia pitsika lavitra azy etsika. Za aloha raha mbola mampanao zany ihany any aoriana any dia tena hialaka. Ataoko ampy azy ay vola efa azoko izay. Dia aiza zao no ahitana an'izany olon-dehibe ho vonoana angalana taova ity izany? Tsy maintsy iketrika an'izany indray aloha izany. Izany hoe tena efa natao izy ity raha leva fa tena ohatran'ny zapaka ihany izy ity. Ka ahoana ny hevitrareo Ok zany patron, raikitra. Milanao koa ary lafatra hikarakara ny fiaramanidina naterana azy telo mianaka. Ka efa en règle ny papier rehetra? Inona ny atahoranao Izy tsy voavidin'ny vola nga? Misy. Inona izany? Ny aina. Marina izany. Fiangaviako farany ty ataoko aminareo ty Ny momba izay raha misy tsy mahay na tsy mety amin'ny fiaraha-miasa amiko dia voatery i-éliminer azy. Dia zany ny voavoatany ry izy mianaka. Dia zany koa ny zava-nitranga taty. Ka sao dia tokony hijery dokotera ny sabotsy ihany ary Tsy ilaina ho azy zany. Fa misy vola ngany. Misy kely ihany aty ka. Aleo tsenina sabotsy ary afaka pitsy
sady mba hanalandro kely ihany no amanginy tsena. Za zao tsy afaka hiaraka aminao any an-tsenany sabotsy fa misy ataoko any an-tanam-baoko. Za koa tsy mila namany. Aleo za rery mihitsy aloha naka sainy rery any sabotsy. Fa inona no tondry any an-tanam-bao e? Misy fikaroana kely ataoko any. Ay ve, za indray zany ny eto amin'ny tanànako. Eny tsy maninona. Aiza le trasy lazainy lafahitany larolova, any an-tanànanay ihany foana e. Fa tsy tena tonga any aminay ilay izy misy fasana mifanakaiky anankiroa izay. Fasana lehibe izay mifanakaiky any. Any aminareo ihany foana zany ny lasibatrako. Ka tsy tiako miady amin'ny tany tsy fantatrako. Aleoko any amin'izay toerana mahazatra ihany no ahitako lafy tsarany sy ny lafy ratsiny rehetra. Eny e, marina zany aloha e. Raha tany tsy fantatra zany koa nge karazany mandeha anjambany fotsiny. Voalazany lahy mihitsy. Dia aiza le tsenana sabotsy kely nijanonantsika le izy ka. Mbola lavitra be. Mbola any an-taninambo. Dia roviana no anaingitsika fa mba hafahana miomana ko. Aleo raha fa kapitsika ro lany mandeha. Ay. Amin'le salasalan'andro arivariva iny. Ay, okey are, dia zay zany. Zay zany e. Deba be mihitsy ty miantso ty. Monsieur Robin ve? Andraso fa raisina. Dia henony eo izay zavatra lazainy. Allô? Allô, Monsieur Robin ihany ty e. Mety ho vitanareo ny lara-pitsy ve le opération foie? Tena mbola tsy fantatra. Le opération fasana aloha no ataonay voalohany. Ka miankina amin'izay mantsy niverenako satria tsy azo ajanona ela. Azoko tsara. Fa zao e, miantso anao raha voavonina iny. D'accord? Eny are, mety zay. Ok, zay zany. Bon voyage patron. Ok, merci lesy. Ny azy ny avera vita ihany ve lesy. Tsy elany manao azy fa ngamoramora ty izy. Salama ve nareo ato ringarako to? Efa salama ry lanja. Eny zany reny lozany fa nisy sesy tato ato reny ka nanerana amin'ny faritra maro le izy araka ny vaovao eny fa tsy taty amintsika rery. Fa izao aloha e. Miala tsiny aloha lanja. Efa ety any laka dia ararotiko. Hitan'ny latsara reny fahasahiranana sy vola be dia be lany reniko. Ka ila zao ny ray ny lahy fa ohatry ny mila kely an'le volako amin'izay tsy maintsy efa inay volanao fa za matohatra ianao ringarako to efa nanao taratasy fanarahantsika. Azo matahotra re. Eny tena efa manify dia manify mihitsy mantsy ny atao tananay zoko. Angamba efa fotoana ny kosa zao lanja. Eny. Mora ekena amin'ny vava fotsiny nge zany lanja. Tao sarotra ny noko fa voaverinareo tsara tokoa ty volako efa ohatry ny tiany aminareo hoaniko. Tsy maintsy mikaroka-hevitra izay président. Ka ohainga anara fa maika ane ahy. Tsy afaka hiandry ilatsony kosako. Ahono ary ho azy raha samy miainga maraniny. Andeha nardia any an-tsena sabotsy kely ihany hono izy. Dia any sabotsy kely ve nao nardia e? Tsena kosa angamba e. Zay fa ataovy izay avitanareo izay volako izay atao anatin'ny tapabolana. Teny ilaiko marina anie zay lanja. Atao re izay mety président. Zay aloha fa nitsidika fotsiny ahy. Misaotra nitsidika e. Tsisy fisaorana fa miraro soa e. Tena mafy zany raha fasana le ty. Tairitairo na sokobeto ka. Zay tsy efa ampy kosa ve lesy zay ampy io ranga. Maizina ihany ny andro. Tena tratrariva. Mbola tany an-trano ray ny velolo
na naikanome vola ihany nefa izy isaorana an'Andriamanitra hanomezana ny atsasabolan-drakoto. Fantatro fa tsy anaiky rangahy iny. Aleo anga manitsinitsy aty andohasahana an-tanin'ambo no aingana fa miakatra eny ambany tsinanina aveo a. Tsy maintsy mamaky an'ity alakinininy ity anefa. Aleo zany no hiditra aloha ary dia atolorony kitapo e. Nitorosa koa letsy zafady. Omby an'la ve io e? Elahy koa tongezangeza ihany mantsy. Iorirana makao fa nala-palitao aloha letsy e. Ary tairangy anary e. Ndry, masoko ve ny mandrosa misy olon'ireo anaty kiritrala reo? Tena olona firy izany. Ary tena mpamaky fasana reto a. Andraso atony tokaikaiky eo jereko. Oele ty olo ty tena misy olona fa andraso aloha efenako. Ndry, ary nakaizy ilay tazako nijoro teto akaiky ny varavaram-pasana teo. Le anankiray angamba lasa nitsofoka ao anaty fasana. Tena dahalo reto. Iry amoron'indry misy fiara mijanona. Fa firy no aza mihetsika ianao rabainina fa tonga dia vitaiko a. Loza tratra. Antonatonan'andro arivariva ty koa. Sa anampy anay? Tsy vaninareo e. Hainareo ny tena jiolana nafika ety. Tsy mahataho-tody. Fasan'andrina mananjiny ireo mifanakaiky aminareo fa ho hitanareo ny azo anareo amin'izao ataonareo zao. Ary to ohatra ny olona fantatro a. Zany feo zany. Andriamanitra, lova, ise. Dia ise ve ny dalo ety e? Tena tsy nampoziko. Mpamaky fasana. Fa inona nataonao aty anaty ala aty amin'izao andro arivariva izao dada samy a? Zio lahy e. Fa misy inona letsy e? Fa izy altio fantatra langa io ka? Tena olona avy any aminay io rahaliva. Ahoana tsara? Vonjeo fa dimy ianao fa ely zany e. Rahaliva, ino ty nataonao e? Olona fantatro mpifanolo-bodorindrina aminay mantsy io. Zay indrindra letsy ny tsy maintsy namitana azy tsy henony alanga izy efa niantso vonjeo teo iny a. Izy ihany ny tsy maintsy hanondro sy teniny anaran'ny lahy raha velona eo inko. Dia ahoana io? Andraso hoe tena mbola velony ity a. Mahafena be zany le rangahy io taorinan'izay veloko baramininy zaiko. Ratra be fotsiny izy. Dia ahoana io rahaleva? Zao hoe afatorony tongony amatanany aloha. Dia tapeny ny vavany. Ndao hiataka lavidavitra eto sao dia misy mandretsika ka. Ndao eny ary. Tapeny koa letsy ny vavany a. Mahafantatra toerana mangina azo anaovana an'le opération ve aloha e? Opération? Le opération aty letsy a. Fanga ka tonga dia vitainany amin'io rangahy io e. Na izany na tsy zany tsy maintsy ampanginina mandrakizay tsinona fa tsy azo votsitra tsony e. Ka hoana? Mandeha ihany nge letsy ny lera vela ohatra mianana be tsy azoko zany mihitsy e. Ka eny ary andrefana ry misy tranondrava. Ay zany. Andao anaingana re, ndao. Ty le toerana. Mety tsara. Andao bataina. Ao anaty tranondrava no anaovantsika azy. Kalme ianao rabainina. Tazomy mafy letsy azy. Ela ve de resy ny antoda io e. Ary aza miteny mafy rangaso misy mandre eto a. Ao, adabo eto. Zay, de tazomy mafy letsy ry lova. Tena tsy vitako ity. Ty bandy ty ve maninona e. Mandray volany le ty tsy mahalala matiko. Za re zany nanao an'io amla ao lesy a. Ela mitazona mafotsiny. Tazomy mafotsiny letsy e. Ao ary. Miala tsy miary dada samy fa tena andro miditra ho anao ty a. Tazomy letsy fa aza mirediredy eo ela.
tonga foana ve dada ry lanja? Mbola tsy tonga ka. De kako amin'izao ory zao ve? Lehilahy lehibe niny ry laingo e. Na zany aza ka. Ve ny zavatra nitranga tato ato izay izay mampatahotra ry lanja fa andetsy ianao dada ka? Eny ary andeha hijerijery azy any ara fataovany sakafo aloha. Ataoko ireo efa mandehana ianao e. Efa lasa lavitra ihany efa tsy hita dada. Tsy misy olona anaty iray izany fanena tamiko. Aleo hiverina vahavavy zao ka. Aleo iantso fokon'olona hiaro hitady azy. Efa ho ato ny roa ve izay rangako. Nga mieritreritra ny ody sady Ka efa vitany eny raha teny an-tsaha e. ka nyteny an-tsaha zany fa nento an-tanàna ahoany. De iza zany no mahana ny omby sy ny kisorokala? Ay ve mbola misy an'izany koa e. Ohatr'e misy tokoa moa zany. Tsy vao misasaka. Ay zare lavatra sy lanja. Tena aza fanandevozony zao atao azo fa tsy rariny tsonka. Tena efa mahatsiaro tiana reraka zany rehetra. Aisaka vao maraina mandra-pariva ny andro. Tsy miato raha tsy mihinan-kany. Arto lasa saina be Monsieur Robin. Misy problème nga? Na rehefa vao avy any ampita avy amin'le dokotera manaraka ny toe-pahasalaman'ireo vady aman-janako e. Hoe ahoana? Misy effet secondaire amin'izy ireo ny fanafodina ampiasaina. Dia mitady anao overdose. Zany ve? Voakasika mafy ny vavony sy ny taova hafa ao amin'le vatoko ka mila operena indray izy zaniko. Le olona voanseta mivoaka vay avy aty ivelany feno toy ny abokana ary mitsonika ny fery. Tena efa mba mezakaina nefa sika e. Nefa mbola misy tsy mety foanako. Enjana indray zaniko. Dia inona no atao? Mila mitandrina be tsika raha manao fangaro manaraka. Be tampoka izany andro izany jereo fa misy rivotra sy raha mainto mitatao be io. Andao tao hainga ary. Eto ireo fitaovan'ireo lanja. Fa inona indray aloha ty ataontsika ity fa tsy azoko mihitsy e. Inona moa fa dia opération vakifatsana alitya. Mila ny taolany maty sika fa miasa any amin'ny labo zany. Inona tsara? Andriamanitra. Ary sao dia mba anareo ara le efa namaky ny fasana tety amin'ny manodidina tety. Voalaza ny laly ity e. Andrekako. Miala tsiny ary zalahy. Tena tsy afaka anao amin'ity ndray mitoraka ity. Radio Dombo. Zay moa le tsy aninona raha lanja fa ny patronge raha mandre an'izany teny lazany ka. Allo anao. Satria zay nge tsy maintsy anao tatitra fa tsy sy asa rery kosa eto e. Andany vazaha zany izy. Andany vazaha zany izy fa efa teo ho faty. Ary sao dia aza be fanontaniana le sela raha lanja fa tsory fotsiny rehefa tsy anao ela dia vita. Letsy za aloha tsy tsofoka ao anaty fasanao kosa e. Ary farany sady voalohany nanaovako n'ity asity. Aleo avoniny hafa tsy maninona. Ary ny ain'ireo fianakaviany laka nga vitan'izany. Ny an'laingo sy lafatra koa afony lahy tena mahery be zany koto-baratsy zany ilatsaka ity ty orany ity Hafahafa tokoa izany. Eno tena mitselatra manerana ny lanitra rehetra ny ely ity e. Ay, milatsaka eny tapin-tanety mihitsy ny varatra. Ary mifanitsy ao tanàna mihitsy izany ano any zao le misy anay. Tairo aingana le tsy de tsy tonga ty ataotao vaingana ka.
nandritra izany teny Ambohidroa. Ny rehefa-drefitra tsisy oatra izany ny varatra, maizina ny tany aman-danitra, ny hidy amatrano ireo olona rehetra toa raiky tahotra. Laingo kosa tao an-trano nandohalika ny vavaka. Tsy tapitapitra izay, tao aorian'ny tsela-baratra skotroka akaiky sy mahery vaika. Vonjeo re olona! Fa ino izany? Vonjeo fa maty izay e! Tena feon-drabepo le henoko teo. Ngarakoto? Fa misy inona? Andriamanitro! Vonjeo e! Mainy trano! Toa mirehatra ny trano! Mainy trano e! Vonjeo e! Vonjeo re! Maty Arakoto a! May ay e! Rabeby! Vonjeo ry laingo a! Tena tsy metsika tsony izy. Eo reto. Mainy tena anjehetra e. Eo bataina aingana ny ivelany e. Rabeby a! Rabeby! Laingo a! Manino izy e? Tonana ve? Tonana ve ho a? Rabeby a! Indrisy ry Ngarakoto a. Tsy miaina tsony ty. Tsy miaina? Maty ve rabeby e? Andriamanitro fa loziny ty e tsy a rabeby a! Andao aloha ialeto aloha fa efa mifandrombaka mamono afo ny fokon'olona e. Loza ry izany. Fa ino e lozy e? Lozy ty manjoa ty. Fa nahoana loatra e? Fa dia inona loatra re? Tena ny tanàna ny latsaka le varatra iny ry lanja. Oay, jereo. Misy afo midonaka be. Ie marina. Misy trano may aho e. Loza. Dada tsy nino. Ary laingo. Tsy vita atsika ty zavary ty fa aloha ajanona ka. Jereo ty tsela raha fa miamanatona. Oay, mena be sy volomparasy fa inona ary ty e? Fa inona ary ny dikan'izao e? Tena loza. Tena mbola tsy nisy toy izao mihitsy hatramin'izay ka. Tena farandro angambo izao ko. Vaninandro farany izao e. Dia tena miseho daholo ny loza rehetra. Jereo, ien marina. Iny afo tsy makaty. Vonjeo! Oay, tongotra. Naratra be ny tongotra. Maily ty e! Maily! Lanja! Apio a! Eo letsia. Reto a fa! Eo, apioro ny tanany lahy. Apioro. Marary fanina! Lozy ty raha leva. Mainy tarehako. Lozina re ty. Maitso ny tongotra ka. Za aloha vo ihany e. Fa ty lova. Andriamanitro jereny eny nirety. Oay. Tena faninary zalahy. Lova. Tena toranty. Inona no atao raha leva? Tsy maintsy mialeto. Batao lova e, batao. Andriamanitro, raha leva. Maninona e? Maninona? May vatany avanana, may avokoa jereo ane. Andriamanitro. Oay, may hoa, jereo ane raha leva e. Mikaikona maina, tsy misy raha daholo ny tenany ray manontolo. Lanitro, loza e, tena loza. Lova. Lozina rety. Manao n'izy eo e? Io fa mietsika kely ny masony. Io. Lova. Marary Lova. Marary. Tsy ho avitra tsony angamba. Tena lozy ty. Fo mafy ary le reto a. Sepitra. Andao entina any amin'ny hopitaly lahy e. Andao letsy. Tsy ho a. Fa ahoana e? Tsy ho tonga antsony sika. Efa reraka ny haiko. Lova. Lanja. Ahoana e? Fona letsy. Inona ny fona lahy e? Ny fona. Fa ahoana? Satria maninona e? Za namono any dada Samy rainareo sy le izy mena da maninona tsy nakana
taova andriamanitro marina ve zany zay mamela lanja lainga ve lova tena zay le tsy lazay lay zay le tsy nizy tapitra ny ainy maty le tsy lova andriamanitro zay le tsy manofy ahy fa inona daholo ny dikan'izao andao andeha lesy fa tsisy azo atao tsony andao ialeto zany raha leva andao lesy fa mbola lavitra ny lalana nefa tsy maintsy zangy nitondra fiara andao letsy de atao hoany lova aleo izy hijanona eo fa maninona aleo hijanona eo izy hoa tany razana eny ange ty tsy maintsy ho tanin'ny olona eo izy sy reo fiasan'ireo letsy tsika aloha andeha miakara letsy fa taraika ary inona nantony an'lahy raha leva tony tsy tompony tena antsony lanja niakatra tao anaty fiara nanenina ny fotoana ny elany tany an-tanàna nandao zany traminy izy toa nahita zava-doza maro tsy nieritreretiny taty laingo ankony lanja mipotrapotraka moramora ny ranomaso ny teny an-dalana iverina tao an-tanàna n'Ambohidro vetivety dia vory ny zandary sy ny tompon'andraikitra maro isan-karazany loza ny nahazo andrakoto fa sady maty tsy tradrandra bebo no nataon'ireo zandary akety izy no lefatiny lova hitan'ny olona teo akaiky ny fasana efa nanomboka mivakiny ireo fitaovam-piasana maro isan-karazany tratra teo fa oriana tsisy ohatr'izany fa sady maty zanaka no maty vaty tao anatin'ny fotoana iraindray andro rakoto nangoraka azy mafy indray laingo aiza ny tany alehako ino ty loza nanjo ahy ny zanako sy ny vatoko rery laingo ngarakoto mitonilo ianao ino ty zava-doza nataon'ny lova ihany ko aiza ve ka tena makifasina teny ampamorina ny zanako jiolahy ve zany ny zanako laingo tena tsy mampiny mariny ngarakoto oka re tena loso ty mariny alealoha hita ny fanadihadiana ataon'ny zandary mbola mandeha ny ankety ka tsy rariny kosa tena tsy zakan'olombelona zao laingo mariny dia zany ventsy ny tiavako any lova satria jiolahy izy dia tsy nety ty azo mihitsy ny foko jiolahy ary mety zany koa no ananany vola be misy olona miantso aty tsy fantatra hoe iza na iza raiso aloha jereny allo lanja laingo fa misy inona tongava aloha ianao aty fa zava-doza ny zeo taty radio Don mahay latsaha-potaka ho any trano ny ngarakoto kila firehatra hatramin'ireo biby fiompy ary maty tao raha beby vadiny maty eno fa ny tena loza dia maty koa lova hitan'ny olona teny ampamorina ny fatiny latsaha-potaka koa miaraka tamin'ny fitaovana maromaro famakina fasana ary tao amin'ny fasany drandrian'ny olombe mihitsy no kitiandry zareo fangamo ahoana ka ho avy ahy tsy maintsy tongany ary ianao tsy naninona za tsy naninona ka zay zany fa raha-pitso maraina tongany velomo laingo veloma ary maty ny raha beby ren'ny lova maty ny latsaha-potaka koa dia maintrandro efa hitako ny fatiny lova mialatsiny ry lavatra tsy maintsy andeha hidina ary tsy afaka ny ao zao asa atao zao tsony fotoana fonga sisa dia tapitra ny contrat ny monsieur Robin dia andeha hody monsieur Robin tsy vitako tsono anaraka koa ny naiko raha zao no mitohy
ary tsory atao anatrehako eto fa ianareo koa ny namoniny raiko nangalanareo tova lova efa nibaboka sy ny fona tamiko talohany natapiran'ny ainy. Tena tsy fantatro mihitsy izany Ralanja. Zareo ihany no manao mission nge, za mpikaroka sy mpanao fanandramana fotsiny. Sa tsy marina ve zany Raleva? Tsy lova angamba nanao an'izany fa tsy fantatroko. Asa fitadiavam-bola tsy vanina sy mamofady. Misy todiny ene renay n'olona alatsaka reny. Tsy te hivelona amin'ny raha n'olona alatsaka sady fahasandrandrian'olombe ny saika ho vatsiny iny. Tsy tadidiko raha tsy laingo no niteny. Randrian'olombe? Izy zany? Andriana masika be tany tsy nanana tany zany no sady masy pisikidy ny mpanao ody avandra sy ody varatra be ny gakany. 570 taona lasa izay no nahafatesany ary nalevina tao izy. Tsy azo itsofotsofo ny toerana nalehantsika iny. Misy fasana telo izy milahatra ao. Olona mananjina daholo. Iny natao hoe ampamoriana. Ka iza moa le tsy nahalala an'izany? Elaza tsy niteniko. Ka tsy natadidy ahy sady tsy tonga saina. Zay fa za koa tsy maintsy andeha anatitra ny volany rakoto amin'izao fahavoazana izao. Ilainy mantsy ny volany. Ralefa tsy afaka isofera fa marary ny tongony. Za tsy maintsy mandeha fa mba mingavy alalo ry Lanja. Ny amin'inny mba nianatra mpikaroka ihany la na dia tsy nahatojo hatramin'ny farany azy mba ampio amin'ny laboratoara. Ory lafatra. Ao amin'ny laboratoara ane no angaviko any lafa tsy hanao mission ntsony. Fikarohana farany atao ty dia mijanona isika. Eny ary raha mininy lafa farany marina dia ody any an-trano ah. Minina ahy. Tena manaitaina maro zany tongotra zany lafatra marina. Ao ary aloha asiako tsindrony ianao ampijanona ny fanaitainana dia mba matory. Ary hono tompoko nanao ahoana ny fikarohana nataonareo? Malahelo zay milaza aminao ringiarakoto fa tena zanako marina ny namaka ny fasana dia tanany daholo ny hita tamin'ireo fitaovana ary tena mbola karohana izy amin'izao fotoana izao. Andriamanitro. Nga vitan'izany ny tena zava-dozany dia izy koa no namonan'ireo zanaka ranay vomena da maty nalay natao ve? Inona tsara hoe ngazan-dasy? Zany voalazako anareo zany ireo dia tanana daholo ny nalalana an'izany tena mitovy. Olona roa no namonony ny zaza ary mbola izy ireo ihany koa no namonony dada samy maty teny an-tranon-ravo iny. Ahoana tsara? Tena loza. Lova ve? Lova ve namono any dady e? Eny raha matokely. Ndrisy Tsy loza. Tena loza marina. Dia mpamon'olona koa ve ny zanako e? Tsy re tompoko. Tsy izany izy e. Dada, ay ve tsy olo-kafa fa ny eto tanàna ihany ny mpamosavy malemy? Tena tsy napoiziko. Tsy hovanina ny zanaka rakoto ah! Tsy hovanina! Asa manao an'izany laingo. Ny fona rehefa tena tsy fantatro mihitsy izany. Ay, ka vola azy ny zanaka ao amin'ny alalan'ny famonoan'olona sy ny alatra tolapato ty reharehanareo menakavy. Ka tsy fantatro re anako. Ny faratsipananareo mbola tahaka ninny eto. Olona voantazoko arena menakavy. Hatreny amin'ny fasana no ataonao takina dala ny trosanao aty aminay. Tena mifona rehefa tsy napoiziko mihitsy re izany anako. Tena miala tsiny. Hitako izy nanolo tena iantoka andrehetra ny lany tamin'ny fatiny dadako. Ay anjia neritseriny. Ary le izy ny latsahany antsy teo tokotaninay. Ny avelony dada mihitsy nefa misakana azy fa malahelo. Kare izay anako. Tsy mandatsara ngarakoty fa todiny natao daholo izao mahazo anareo sao ah. Tsy rero laingo. Aok'izay fa efa voakapok'Andriamanitra e. Nalainy ny vady aman-janako kila daholo ny fananako e. Navelona re sisy. Fananana azy tamin'ny tsy mariny reny e. Nanala ny fony. Tsy tokony hiteny toy izany afa mafy loatra ka. Ka mbotsy izay izao rakoto ah. Zay nisy fandeha zay. Mbola tsy maintsy anao fikarohana an'ireto naman'ireto aloha. Ivelominareo ry ngazandary ah. Misaotra nareo ny tadiny marina.
tongontsika ary lafatra tia ny tranonay. Misy fiara mijanona izany. Lanja lafatra. Zay ihany ka. Manao any ianao Salama tsara. Izao izao hitanareo izao ny fahavoazana taty. Tena loza tokoa. Zao ve sisa nefa rahan'ny tranondringaarakoto dia izy izao no mipetraka. Any amin'ny borapoko tany izy aloha izao no mipetraka mandra-pahavitany ny simba. Loza ngery reto Fa ahoany fa misy inona? Tonga teto ary io zandary any keo. Dia mbola nanao ny ankety sy ny fikaroana mantsy izy. Nitaoriana ny nahitana ny fatin'ny lova teny ampamorina iny. Dia ahoana? Dia vao marina fa ilova marina ny namaky an'ilay fasana araka ny dia-tanana hita teo amin'ireo fitaovana rehetra saika makiana ny fasany. Ary mbola misy dia-tanan'olona anankiroa hafa koa no izay mbola hoe hokarohandreo manam-pahefana. Zany ve? Eno ary ny tena nahavako ny foko ary lanja dia mbola ilova ihany koa sy ireo namany namono an-dada sy ireo zanaky ny naivo anankiroa teny an-tanambao. Nangalana tova. Marina vera losa ngereto tamin'ireo zaza anankiroa nanjavozavo. Fa nisy dia tanana azo ndraisina ihany dia hoe nampiasa fontanana ry zareo. Nampitoviana tamin'ny dia tanana teo amin'ireo fitaovana namakiana fasana. Tamin'ny dada tena zava tsara. Tena zava-doza tsy napoiziko ry lanja raha lovana nahavitan'izany. Tena tsy napoiziko mihitsy. Okizay fa efa hita izany fa izy. Tena losa nge izany. Mbola hivavaka mafy mba ahitanandreo namany sisa. Hibaribariany marina sy ny afongatra tanteraka an'ireo olon-dratsy ireo. Poizina sy fahavalo ety amin'ny tanàna. Eny, okizay. Fahaka anao ny nahatongavanay sady anatitra ny volan-drakoto. Fa efa ela nge izany ny andranareo Miala tsiny fa be ny zavatra manahirany. Mimana ary. Alay vary izay entana vitsivitsy ilainao any. Andraso vetivety ary. Tsy haninona anao kory izay ringaarakoto fa natitra ny volanao. Ny reto ary nitrosanao rehetra taty aminay. Tsisy lakony intsony ry lanja. Efa ny fanarahana taratasy fa tsy maintsy efaina nitrosanao rakoto ok izao Tsy tiana eo raha trosako nge dadany am-pasany. Ary nazay koa azy. Ka indro hoe raisy ny volanao Sady ilainao koa hanarenanao ny tranonao simbe. Iny fa zay tsy hitondra ny intsony. Vitsy izay samy afaka tsika. Tena nanenenako reto mafy eny kapoka nataon'Andriamanitra mifona aminareo azy reto mamelanao ary ngarakoto satria kristianina tsy afaka ahitana lahelo sy anao am-po. Izay nefa zavanitrange. Aleo Andriamanitra no hitsarantsika tsirairay avy. Ny marina tsy maintsy ho fantatra foana satria tsy mba mety maty. Zay fa andao sika. Ndao ary. Veloma ianao ry ngarakoto Veloma ary. Veloma ary dia lasa zany nareo dia tsy verina tsony ve zany nareo Mbola tsy fantatra izany. Tanindrazanay aty. Tranonao daholo ve ty ry lafatra? Ie, tranoko daholo io. Nizay. Tena lehibe sady tsara. Za sy Raleva Sofira ihany no mipetraka ato mandrosoa izy no Raleva le nresahako anao teo iny. Manao any ianao mademoiselle Laingo? Salama tsara fa misaotra. Fa ianao marary angaza ny tongotra izany? Toa mibandy be sady mandringa? Mainy raha mangotraka ho ahy io Ka tsy tokony ho finosina be ohatr'izao raha izany Tsy dia azo atao mafana loatra reniko. Ka aleo fa hanesorana ny fonony raha izany ary. Lanja zany ato koa no mipetraka? Ato izy ka. Dia manao ahoana izao asa ry lanja? Mandeha tsara ka. Dia inona zany no tena ataony lanja? Manampy ana manao fikarohana izy Tsara kosa zany ko. Mety amiko tsara kosa ny asa zany ka mifanandrify amin'ny mari-pahaizana ananako.
fa za koa tena te asa mihitsy ka. Tsy ro laingo tsy ilainao zany miasa zany e. Inona no ahorinao ato? Hikarakara tokantrano no ilaiko anao e. Mila vehivavy ty trano ty. Iteny amin'ny vazaha dia ndeha haka congé karakaran'ny raharantsika e. Tahaka ny tsy vitako nge zany hipetrapotsiny zany ry lafatra na dia hoe efa vita aza ny raharantsika e. Ho lefa zatra ny asa tsy misakana tsy hikarakara ny tokantrano kokoa nge zany e. Zao ry laingo efa vita ty contrat nay amin'ilay vazaha ty. Mety tsy handray mpiasa hafa ntsony izy dia iova asa tsika orinan'izany. Asa vaovao mihitsy e. Ary afaka miditra ndry amin'izany fotoana izany. Marina zany e. Ampianarina hitondra fiara koa ianao dia amin'izay tsy sahirana mandra-pa sitrandraleva. 10 no isan'ny fiarantsika ao nefa. Zany ve? Ny 3 aina aza no tena miasako. Tena tanana mila ty lafatrika. Lamba tsy tafita. Ary atana hanambady azy. Tsy naninenako ny andry azy. Eny ary faly ary lafatra. Tateraka ihany ny fanantenako hatramin'izay iona sy hanohy ny fiarantsika. Aza matahotra fa ezaka ho vady sazo anao e. Ingane ka tsy tafasaraka intsony tsika mandrakizay e. Engane. Ary alohantsika aloha hikarakara sakafo sa ahoana? Efa ataondry ihany mantsy ny androko. Eo fa ampiko ianao ry lafatra. Andrasy fa isolo akanjo vetivety aloha vovoka be koa teny an-dalanako. Ao ary, ao atoroko anao ny efitra fandrona e. Tena tsara sady lehibe ny tranonao ry lafatra. Tranontsika hoe ato ny toilette dia ato ny douche sy ny salle de bain. Misaotra e. Ato amin'ity vila be ity ve no misy an'izany vazahanareo zany? Eno ry laingo mandrosoa e. Tena tranom-bazaha marina ka. Mandrosoa nareo e. Manahoana daholo? Manahoana ianao patron? Manahoana ianao tompoko? Mandrosoa ato dia mipetrapetra mahazo plasy. Misaotra anao monsieur Robin. Araka ireny resaka taminao ireny monsieur Robin dia izy no mademoiselle laingo. Le tovavy ho alaiko vady e. Anabaviny lanja izy io. Efa ela mantsy no nifankalalanay e. Ehe. Faly mahafantatra anao mademoiselle laingo. Za koa faly malalanao monsieur Robin. Ka saika mba hiteny aminao ahy e. Aka congé fa hikarakaraky ny raharanay e. Soratra sy ny mariage zany. Tsara zany. Tsy maninona ka. Je suis d'accord. Pour congé meka 3 semaines na 4 semaines nareo. Asa mety? Tena mety tsara ka. Ray volana zany. Misaotra anao monsieur Robin. Aorina kelin'izay dia mety ody amin'izay. Fa saingy mbola misy kely ilako ny rahaleva sy lanja aloha e. I rahaleva nge ka mbola tsy salamy e. Dia nareo lahy zany ko lafatra sy lanja. Asa eny ho hita ao ihany. Fa ahoana anga tsy mazoto ianao ry lanja? Tsy hoe zany fa ho avy izay monsieur Robin. Izy dareo koa mantsy ray kilasy niara-nianatra tamiko e. Ka teanao fikarohana miaraka amiko ilanja e. Ay ve, tsara kosa zany ko nahavita fianarana hatramin'ny farany. Ilainga ny tena nahavita fa za tsy natojo noho ny fahasahiranana anisy. Bon, ho hita eo araka ny teninao teo aloha e. Avy ty vazaha ka. Ohatrany tsy azoazoko zany. Eny ary mendalana nareo raha andeha ary dia mafitasoa e. Misaotra anao e. Raha misy ilainao fanampiana maika dia antsoa ihany na dia congé azy e. Ok, merci a. Fa manino laingo? To hafahafa ianao? Tena ohatrany tsy azo azoko le monsieur Robin Mety mbola tsy zatra azy fotsiny ianao e. Tena misy aira hafahafa mihitsy tsy azo azoko aminy. Tsy haiko hoe inona. Tongonareo dia nanaona aloha tany. Raikitra ny congé, ray volana. Tsara zany. Tena manavy ange no zany ralevy e. Tsemboka be mihitsy. Tena manavy mihitsy ny fijeriko anao. Fa nanahoana le tongotra?
eo e jereko dia tena tsy haiko mihitsy anefa tsy haiko izay mahazo io le tongotra io andrekakika mandoka ane izany fery izany sa hoana ho nareo tena manonitra be ny fery tena ratsy be ny fijeriko amin'izao tena tokony hanao analyse complet izy tsisy malankana anao an'izany ane no fitaovanao misy aleo ataoko ary vetivety io dia hitako ao anatin'ny adiny indray dia ho fantatra ny tena soritra retina mahazo anao ataovy aloha izany androany fa manomboka rapitso isika karakara ny raharantsika anangona ny taratasy ilaina amin'ny soratra za koa izany mba hakaina kely ahoana vita nga ny fizahana ataonao reto daholo ny valiny ratsy be ny valiny analizy hitako ato raha lefa fa dia aleo tsoroka fa ahoana iny jereo fa gangrène anonotra tsikelikely dia ikiky sy azo ny fatra sisa rehetra ny fery zany ve ary anapoizina ny tenanao ny mikroba dia ahoana natao amin'izany fa olana tokana ny fantatra hoe ahoana ka tsy maintsy didiana dia tapahana ny faritra simba tapahana ve ny tongotro eny dia ny tsy mbola tara loatra raha afaka ray volana mety andraso ialany enina ho-tsabony ao ampiasany efa nisy ihany ny cancer an-tsabony atao mantsy dia nanahoana nisy ihany naompika asa zay fantatrareo fa mety re atao ataovy izay mety reto tena misaotra nareo mikarakara ohatr'izao tena ohatrany tsy afaka hiasa tsona zanytro mandrapasisana dia izay silanja aloha no hiary asa eny ary laingo mimany anao fa taraiky ny famonjena brosy ny sisa efa nentinao daholo ve ny kopianao ny kara-panondro nisy taratasy vitsivitsy nentika ihany eo amin'ile hoe hiasa mimana ary tena hitako fa tsy mahazototso ny amin'ile asa ianao Rolanja marina mihitsy aloha izany nandinika azy ary tena loza raha tsy karitry ny vazaha zany dia tsy isalasala izy liminy azy tsy mahazototso mihitsy keo ara leva lova iny zao matina anaraka hatraminy ainy tsy maintsy ataoko izay hijanona ilay sy lafatra amin'io olona manam-pahaizana be reny vera dia asa ratsy toy izao no atao eo ara leva lova iny zao matina anaraka hatraminy ainy tsy maintsy ataoko izay hijanona ilay sy lafatra amin'io olona manam-pahaizana be reny vera dia asa ratsy toy izao no atao eny marina nge izany Rolanja na izaho koa aza nge mba te ala fa tsy afaka jabaka dia voafatotrako ny vola tsy angidy roviana raha leva eny aleo mitady vola ampahamarinana ihany fa raha tratra amin'izao anie dia fonja mandra-pahafaty tena kivy raha leva ny raiko ireny no maty ny vonoany lova zavatra tsy ampozina toy izany ve raha mba fantatrao mantsy Rolanja fa za mihitsy koa nge ny tena anisan'ny namono ny rainao lova mbola ohatran'ny salasala fa zany tena nanatateraka azy velako anao aloha raha lefa fa nijery nandrotsika ao an-dakozia aloha eny ary efa nialatsiny izy na tsy tonga aza fa tsy maninona za mahatsapa hoe hafahafa monsieur Robin tatoato mba tsy karitra lafatra raha ve zany ohatrany efa ny tsaratsara ianao raha leva ka afaka hiasa amin'izay ve raha hitondra fiara natitra anareo aloha afaka ihany fa raha hoe anao mission aleo aloha ngamba hiandro kely tena hitako mbola reraka tsy maninona fa afaka mitondra ny fiara koa raha mbola tsy en forme ianao tsara aloha ny maka aina tsara izay mihitsy raha tena marina nge tsy teanao an'izany mission zany tsony mihitsy afa leo madamylaingo isan'andro manahadiady afona ohatra ny hoe misy zavatra mampiay azy zany
Fa hono ary lavatra fa aiza ho aiza amin'ny trano io moa zany laboratoara isanareo zany ombany trano ao ka lalana makany ambanin'ny tany zany tsisy tia ny vezivezy zany na hoe jerijery fa zay ihany no afaka makany fa nahoana manao zavatra tsy ara-dalàna nga nareo tsy zany fa saripady be ny laboka dia tsy tia ny solo-kafa elingelina fotsiny ay ve lafatra ny deby tia miantso ity monsieur Robin ve andao ary hoe aleo aloha andeha any aloha zay andao ary masto tarika ny lafatra ivavaka lahady afa dia tsy mety mihitsy izy raha leva ka tsy mahazatra azy ko sambany tamin'ny mahary azonareo iny nge no nandinganany varavaram-piangonana voalohany tsy mety amiko zany fa hoana ka za nge olona kristianina miezaka mandala ny fahamarinana to tsy andro tsy alina tsy andavanandro tsy alahady fa dia tena topoina be le vazaha eny zay aloha dia mariny zay baiko nyrehetra dia tsy maintsy tanterahana sady eo anaty contrat koa nge zany radio Don Bosco aizaka jereo vao miantso izy dia mikoropaka ery lafatra jereo fa diny mba mokitaponety mihitsy nge sa tsy azy ty tena anazy iny ka ary tena tokony netiny mihitsy azako mahavesatra ihany zany inona no atao anatiny ato inona daholo reto raha leva zava-maniry maro isan-karazany fonofony dia azo dia inona ty azy ty le azo lavalava ty ve tsy marina tsy andrameny ty bois de rose eny izy mihitsy iny ka fa taizany nahitanareo bois de rose dia tena tsy fantatra tsy haiko mety hoe ny vidiny vazanga ambaniny azo reto ambany reto karazana taolana fa taolana iny reto e taolan'olombelona ve sa tena tratrano laingo marina tena tsy haiko asa mety hoe taolam-biby angamba tsy fantatra biby inona nefe tsy haiko hoe rajako manana taolana mitovitovy amin'izao aiko zanyko nefa tena sura mihitsy afa tena os de fumure tena zay mihitsy ty taolan'ny fiain'olombelona zany ve fa taizany nahitany an'izao e tena mampanahy mihitsy zao ka ianao efa ela ny raha ny asa taminy raha leva inona ny fantatrao e ny tenena ompoko raha leva nampahonena ny mijery an-draleva niodana nakavika niodana ny ankavanana tsy mahajery an'laingo tera-tsemboka sy tona angovotra mihitsy aza tena tsy fantatra madamo laingo inona mampitikodina anao io fa inona mariny ty fikaroana tao amin'ny laboratoara ao e ary akora inona no ampiasainao tsy haiko fikaroana fanafody fitsaboana n'olona natao zay akorandreo aloha tsisy fantatro mihitsy ka tena tsy maintsy antany any lafatra momba nyreto ary rehefa tonga eo izy raha mba fantany matsy fa io olona manoloana azy io ny tena mpikaroka an'ireny akory ireny na ny taolam-paty na ny andramena dia asa nga ary raha fantany koa ny zavatra maizimaizina nataony lafatra dia mety tsy hanambady azy izy nandritra izany anefa tany amin'ny monsieur Robin
antony atsokanareo maika dia izao ry izy roalahy mila vavony maika vokatr'ilay overdose tamin'ny fanandramana natao dia mila soloana ny vavon'ny vadiko vavobe mihitsy. Monsieur Robin, tena tsy ahitan'izany raha izahay a. Raha leva tsy eo akory fa mbola marary. Nefa maika ny ilaiko azy, tsy maintsy mody rafaka pitso a hitondra an'izay vavony izay. Mba tadiavo aloha tena izay misy amin'ny farany ampanaoviko anareo dia vita ny contrat antsika. Ary ianao ry lafatra, ny zavatra ilaiko anao dia hikarakara ny fiaramanidina andehanakody mba ho vonina ara-potoana. Ianao mijanona mantsy fa zarero no mandeha mody. Eny Monsieur Robin, tonga dia hanomboka hikarakara ny avionnao zao. Mazava izany. Ataovy ny asanareo fa hanomana amin'ny bagage koa aloha dia hifampiraraha amin'ny tompona andraikitra rehetra amin'ny voyage ho ataoko. Tsy miova ny teniko ry lafatra. Tsy hanao an'izany asa famonon'olona izany a ninona mitranga. Eny marina aloha ianao nefa mila mitandrina tsara tsika fa ny aintsika no anefa raha tsy maintsika. Ny raiko azy efa mifonon'olona toy izany ve? Tsy tsy ho mpamon'olona ahy dia inona no hevitra lafatra? Inona no atao? Eo ampanamboarana an'ilay fiaramanidina aloha fantatro tsara ny toetran'ny Monsieur Robin tsy salasalana tanteraka ny teniny izy ao anatin'ny contrat ary aloha eritreritra. Tena alina be nareo izany. Tena mbola be asa kia Bisou. Ahoana sakafonareo? Nefa tenao ty to feno menaka be. Fa nanenony? Nanamboatra ny fiaramanidiny Monsieur Robin andeha hody rafaka pitso ahy. Tsy maintsy norevisena daholo izy. Ka mbola andeha andro zany? Aleo aloha no andro kely efa vita lanja izy mbola aoko. Ka mipetrahary aloha sady misy zavatra anontaniako anao. Momba ninona moa izay? Lafatra. Mila fanazavana momba ny reto entana atao anaty sakosinao reto bois de rose tola pen'olombelona. Fantatrao tsara ve? Atao inona indreo? Tsy tola pen'olombelona izany ireo izy. So dia mba ireo mpamon'olona sy mpakataovan'olona sy mpamaky fasandrony ary ianareo reto. Mangalatra azo sarobidy. Tsory amiko ny mariny. Tsory amiko ry lafatra. Sy manao an'izany ry hafa inona ary ty tsy tolan'olona izany ireo fa tolana rajako novidiany Monsieur Robin. Kana rajako aza. Taizany nahitany ny vidianana an'izany ka? Asa aloha izy no mahafantatra olona betsaka ny nahitana an'izany keo. Lafatra, maty ny dadako. Nisy namonina angalana tova sy ireo zanak'iranay menadata ny an-tanambao nefa dia olona tena mahantra sahirana izany. Taoriana ny ankety sy ny fikaharonana nataon'ny gendarme dia fantatra fa lova ny nahavita an'ireo eloko ireo. Dia lova sy ireo namany anankiroa hafa izay mbola karohana. Namaky fasana sady namon'olona. Nataony lasibatra ny teny an-tanàna. Lova nefa dia niasa tato aminareo. Inona ny dikan'izany? Tena tsy fantatro izany ralaingo sy izay hoe ataony na toerana alehany sy izay hifanarahany sy ny debany tsisy haiko mihitsy miasa manao fikarohana ao amin'ny laboratoire fotsiny anaty izay. Ianao nefa nikirakira ndreny tova sy taola ndreny fa tsy lova. Ianao manam-pahaizana. Tsy tiako tsony ny rahanareo miasa Monsieur Robin indry lafatra. Tapery sy farany manomboka izao dia nitadiava asa hafa. Ary aza miverina antsony ianao. Nisy contrat nataony efa nosiavina talohan'ny nalalako ny antony. Io contrat io no amarany anay. Fantatrao tsara ny sazo hoany izay manao rupture du contrat. Aleo izy itory raha mamiantsy polisy ahitany fanjakana ny zavatra ataony. Izy tsy ho tratranao amin'izany mihitsy akory manana namana relation ambony be manohana anazy Monsieur Robin. Omeny vola be daholo ireo tetikaty no ampiasainy raha momba anazy. Amitan'ny fiaramanidina izay dia hody izy afaka pitso sisa iarahana aminy.
reno adingo teo iny sakosiny ry Andriamanitra. Tsara ty andro lafatra ie ho avy a io sakafo ry lanitra ataovy a za ndeha atory fa tena marary ny lohako. Na za koa azo ohatrany malaina be. Manafin-javatra amiko ary ve lafatra ity. Ny ampitso maraina vao vita ny sakafo maraina dia ny oma ny lafatra. Laingo lasa zay fa mbola andehany foana ve? Tena lafiko reto ny faladianareo a. Tena mitsanona reto a. Tena manana tsindro mandratsy a. Laingo tsy maintsy andro any sisa dia lamina fiainantsika. Tena tsy matazona andro zareo a. Andriamanitra inona atao? Rahaleva omeko anao ty ny taratasy miaraka amin'ny lakle. Raha vao tsy tonga elaela zay dia makanesa anao any ampiasana. Fa taratasy iny tika to flan plan any lalana midina any amin'ny labo iny reto ny lakle ivelany sy ambany. Eny ary lafatra hamanina nefa raha mijanonareo mbo mitsanona moa reto a. Tsy mety Laingo mivavao anay Lanitra zay lasa fa zao saika kiniko misy essence vao nodiko ao anaty zerikanao amin'ny garage ao raha mila fiara maika. Eny ary dia lasa lanja sy lafatra. Laingo kosa niazakazaka niakatra namonjy ny daboka teo am-pandriana ny tomany tsy nahity trano. inona reny ataoko hoe? Inona ny tena zava-misy marina? Aseho ia niezaka ny vavaka sy nanompo anao ahatra amin'izay, niezaka nandala ny fahamarinana. Inona ny zava-misy marina? Rehefa vizana ny teny toy izany teo Laingo dia nosiko hitory moramora ary nanofy. Rahaleva kosa tsy nahatombona fa nandehandeha niasa dierany trano dia nisy feony teny tao anaty nofon'ny Laingo. Ny tenina zava-tsara hoe izay mamaky rivotra tsy maintsy nijinja tadio. Dia nahita sary tao anaty nofo ny Laingo, sarina zaza mianadahy ao anaty alakininina sy lehilahy anankiroa. To zanakinay vena tanambao reo. Ataon'ireto lehilahy anankiroa iny izany. Oe, tovonoiny. Tsia ary maninona Laingo izany? Andraso hoe tena tovonoin'ireto lehilahy anankiroa reto ireo zaza. Dia tena lainy ny taovany. Izy ireo. Inona hono izany retiretin'ny Laingo izany? Laingo. Ary
ilova sy raleva manofo miteny laingo nefa ahoana nahitany an'izany ao anatin'ny nofony izy ty toerany ity Monsieur Robin io tazako io ary ino ty atony oay totofiry ny lafatra dia raisiny le antsy ary trobarany antsy ny kivony lanja rale inona nataonao eo nandrianao ny antsoantso mafy dia niakatrako ianao manofo mirediredy ato fotsiny raleva sy nofo ireny fa fahitana tsy azoko hitako daholo ny marina lazao amiko raleva tsory amiko marina rehetra nandainga ianao madamy laingo tena marina avokoa reny hitanao sy nyteneninao tao anaty nofo reny za tokoa aloha no namonindrainao zay sy lova tia ny antsy vonoa fa tsy mendrika ny velona tsony raleva fa tena ahoany eny tsy anjarako mamaly zany tsy mpamon'olona raleva ny kristianina andriamanitra mitsara an'izany tena olo marina tokoa ianao ry lainga sambatra lafatra nanambady anao lafatra nahita fahitana tamin'ny nofy vonjeo fa maty ny vadiko sy ny anadahako andao raleva vono Monsieur Robin izy ireo ka andeha mo fiara ary fa resy taratasy misy ny planitra anyity dia reto koa ny lakle isa dia aingana raleva eno aingana ianao aleo ahitondra vola kely sao dia isy ilana azy Radio Don Bosco Radio Don Bosco aizako mofondayako teo ahoana raleva vonona tena tsy fantatra izay mahazo an'ity fiara ity ohatran'ny misy sirokio izanyko ndaso aloha velomiko ihany hoe midonaka ne izy zany oay andriamanitra nirehatra le fiara raleva voatao aingany mirehatra le fiara voatao fa misy inona fa maninona raleva mirehatra ty varavaran'ny fiara ty tsy mety mivoa tsy mety mivoa akaiko fa misy erikanina misy lasantsika io akaiko io tena loza fa mandady ihany andrekako mialainao laingo mialainao tena nirehatra le lasantsy vonjeo tenanao laingo mialay eo mandiala mandosy raleva tena maizy mahita olo ny garazy miakatra makany amin'ny tranony afo dia inona ataoko oay tena miretareta ny afo aleo andeha antso mpamonjy voina sy ambulance dia ilaka ny polisy koa aiza moa le fondayako teo allo tongava fa misy tramay aty amin'ny vila lafatra dia misy olona may ato anaty fiara eno zao dia zao misaotra tompoko za andeha hamonjy any lanja sy lafatra any amin'ny vila Robin ka tsy ho tara loatra fatiko afako alohan'izany aleo atsoky ny polisy tonga tsy amin'ny Monsieur Robin taxi nandritra izany fotoana rehetra izany tany amin'ny Monsieur Robin
Bon, efa prêt amin'ny voyage ataoko izany e. Dia midina alohany amin'ny labo dia antsika miresaka fa hitiko daholo ny trano aty ambony. Hafa zao fitsika misy Robin zao a. Mila mailo tsara fa tsy fantatra izay ataony. Zahay aho vao niditra tato sy nandeha tamin'ity lalàna miafina ity. Ato izany ny laboratoara. Tena efitra lehibe sy afo mba tanteraka. Ka nanao ahoana ilay vavony? Tena tsy vitako ilay izy Monsieur Robin. Tery loatra mantsy ny fotoana. Asa raha hoe afaka hiandry ny fahasitrana andaleva. Raha araka ny tenenin'ny laingo mantsy dia hoe mety tsy ho ela intsony. Ianao koa zaza vao sady tsy vonona ary ilay avion nanao ahoana ry lafatra? Indray efa vitaka, efa ara-dalàna. Ary ireo asa fanandramana rehetra, ny fanafody efa nentinao daholo? Ireny moa mbola tsy vomako e. Ampihoangana fa andamina sy ampirina azy ary. Zao a? Za tsy afaka hiandry intsony fa tsy maintsy mandeha fa araka ny zavatra nifanarahantsika tao anaty contrat dia miala tsiny fa ny anareo tsy maintsy manefa rehefa tsy nahita izay nitadiaviko nareo. Inona ny tena tianao atongavana Monsieur Robin? Aza mihetsika eo amin'ny misy anao eo ianao ry lafatra. Tandremo fa basy misy baly ty atanakity a. Tsy salasala hitifitra. Zany ve no setry ny fiarah-miasantsika hatramin'izay e? Tsy napozoka anao an'izany amiko mihitsy ianao. Sao dia heverinao fa tsy efa tsy ho lamo tsika ry Monsieur lafatra. Na za na ianao, niza. Tsy vitanareo ny zavatra nampanaoviko. Ka tara loatra kosa anie mibaiko anao e. Tsy miresaka betsaka e. Apetrao iny entana eny an-tananao iny ry lanja dia manatony ianao aty a. Esoriny akanjo. Aingana fa mandeha ny fotoany. Mila vavony a. Sao dia zao. Oka marina. Ary ny anao esorina rehefa tsy nahita. Aingana, sady firiko. Tsy a. Apetrao ny Monsieur Robin. Kay. Voan'ny tongotro. Mandeha be. Raha mbola mihetsika fandroana eo dia aparitako ny adoala sy mivazivazy ana ianao ry lanja. Lanja? Tsy a. Mandry eto ary aza mihetsika mahery a. Zay ary. Aza mihetsika fa hodidiko eto. Oay, Andriamanitra, tahaka mandeha raha be ny kibony lanja, tena safotra izy. Ary to mirehitra ny jiro mena. Maneno daholo koa ny izany signaly d'alarme izany. Tena misy olona tany. Efa niantso vonjy tandy. Tsy zaka, tsy za mihitsy. Mpamadika lahy e. Teny Allah. Sirenina polisy. Efa kilometatra iray dia tonga eo. Tsy vitako intsony ny fanalana an'ity vavony ity zany keo. Tsy maintsy mandeha. Saingy zao ry lafatra. Tsy hamela vavolombelona nizaniza amin'izao raharaha zao ah. Hodorako ny labosy ny trano ary tiako avy any ivelany nareo ry lahy. Lasa lavitra ilahy e. Aleo aloha vonjeny lanja. Lanja. Mbola mitepony ka torana fotsiny izy. Aleo aloha bandiko vetivety ny feriny. Zay. Aiza ny famonona ny aleo aloha vonoana aingana ity. Tena misy setroka mitonaka be any ambany any. Ary ao amin'ny labo zany raha araka ity plan ity. Andriamanitra, aiza moa ilay efa nalahety teo? Tsy eto koa. Ary aloha vao hainaingana. Misy olona midina zany. Raha leva angambany. Aleo iantso vonjeo aloha. Aty ambany aty e. Lafatra. Vonjeo e. Vonjeo e. Tena feon'ny lafatra zany. Vonjeo e. Lafatra. Vonjeo aty ambany aty. Lafatra. Dia teny ny Rangnirina Francia
narindra ndrazanabary vanglalo Joséphine no lalaoviny Vantsoa Anjarliva Iony niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinez Erlanto Arliva Rija Bruno Flavien Jean-Jacques Eric Roland ary Noely tovy razana mamonjy no nandray feo Anjarliva no nana totosa